ary raha tonga eto izahay nentina ho eto dia aoka mba ho tena tafahaona aminao tokoa no ny asanao mahagaga izay asany fanahinao masina ao anatinay. Mangataka Tompo ao mitenena aminay araka ny fomba nandray amin'ity androany ity fa manakambara aminay tokoa ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Manomboka androany tsika dia andinika hijery hiresaka mikasika ny vavaka. Ny vavaka zany dia fomba anankiray. Tsy fantako raha mijery ny dictionnaire nareo na boky nahitako an'izay soratra izay dia zao no soratra hoe la prière c'est l'acte le plus solennel que l'homme puisse faire. Satria nahoana? Satria Andriamanitra no nahary ny olombelona. Ny olombelona izay asan'ny tanan'Andriamanitra dia miresaka amin'ny mpahary azy, miresaka amin'ilay Andriamanitra andriana nahary, nanamboatra azy, nanefy azy, namolavola azy. Raha mahita an'ireny potier reny isika zao dia manao vase d'argile izy ohatra, dia io vase io ve afaka miteny aminy hoe ataovy ohatran'izao fanaovana afa-tsy izao tsy mety zao ataonao zao. Tahaka izany ny olombelona eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra no mamolavola, Andriamanitra no nanamboatra, Andriamanitra no nahary. Ary zay le acte solennel, la création qui parle avec son créateur. C'est ça la prière. Zay le vavaka zay. Ary andonge vakitsika ny ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 7:20. Mpanjaka voalohany toko 7:20 andininy 2:70 tapany B hatramin'ny andininy 5:70. 1 Roi chapitre 18 verset 42b à 45. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa Eli kosa niakatra ho eo an-tampon'ny Karmela dia niankohoka tamin'ny tany, ary ny lohany nataony teo anelanelan'ny lohaliny, ary hoy izy tamin'ny zatoviny, miakarakely ka tazany ny ranomasina. Dia niakatra izy ka nitazana, dia nanao hoe tsy misy na inona na inona. Ary hoy izy, mandehana koa impito. Ary no ny fanipitony dia hoy izy, misy rahona kely ohatra ny tanan'olona miakatra avy any amin'ny ranomasina. Dia hoy izy, miakara ka lazao amin'ny ahaba hoe amboary ny kalesinao ka midina fandraho voasakan'ny ranonorana ianao. Ary vetivety dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranonorambe. Izay ilay vavaka nataony Eli ary any amin'ny Jakoba dia mahita an'izay koa tsika. Eli dia tahaka tsika ihany. Io mihitsy le azo teneniny any amin'ny Jakoba hoe Eli ne dia tahaka tsika ihany, fa ny vavaka izy dia tsy nilatsaka heri-taona sy enim-bolana ny orana. Ny vavaka indray izy dia nilatsaka ny ranonorambe. Io amin'ny Mpanjaka voalohany toko 7:20 io. Ka ny vavaka dia fifaneraserana amin'Andriamanitra. Isika izay voarin'Andriamanitra dia mifanerasera amin'ilay Andriamanitra nanao atsika. Zay ny dikan'ny vavaka voalohany. Ary io fifaneraserana amin'Andriamanitra io dia misy endriny maro izy io. Maro ny endrika isehoany izay fifaneraserana amin'Andriamanitra izay. Ary izay no jerentsika manomboka androany tsika hijery an'izay. Mandeha be ny fotoana latsaka 5 fa
hofaranako eo lay izy a fa ny tiako ambara androany zany dia zao hoe rehefa mijery any amin'ny salamo anytsika ohatra hoe salamo zao 7:50 a dia salamo 7:50 andray salamo 7:50 a eo amin'ny andininy fahaenina ny mpanao salamo dia manao hoe izaho miantso anao ka mamaly ahy ianao Andriamanitra izany hoe ilay vavaka izay atao zany a dia fiantsoana an'Andriamanitra rehefa mivavaka dia miantso an'Andriamanitra izay anankiray ao anatin'ny vavaka izay ary misaitsainany amin'izay tsika misy koa any amin'ny salamo 9:100 andininy faharoa salamo 9:100 andininy faharoa eo amin'ny tapany faharoa manao hoe dia niantso aho dia iantso aho raha mbola velona koa satria Andriamanitra dia mangilatsofina miandry iaino ny zanany iaino ny asan'ny tanany izay miresaka aminy na mifanerasera aminy dia hoy ny mpanao salamo hoe dia iantso aho raha mbola velona koa zay zany a ny anjarantsika androany fa mbola ho toizantsika ary fotoana elaela no andiniantsika nio resaka vavaka io zay tena ilainy zanak'Andriamanitra tena ilaitsika ny miresaka amin'Andriamanitra ny mifanerasera amin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra aza manao hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana zany hoe le antoko ny fiainantsika antoko ny fiadanantsika dia miankina amin'izay fifaneraseratsika amin'Andriamanitra izay dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra tsotsika ny mpampianatra hira Amerikira indray mandeha tsika misaotra tompoko misy hira federana 700 matetika izy io fanao pasika nefa koa azo hiderana amin'ny tompo tsara ianarantsika mety efa enontsika ihany izy io fa tsy voafehantsika loatra dia ezahana feo voalohany fotsiny 700 ange mba sokafo kely ny firanantsika doso ray roa telo halleluja halleluja midera ny tompona manandra tafeo midera aminy na fa nijaly izy sady voaolokoko nefa indrovelo mizy awada nitramoko zay zay ny tena feoany mety haitsika tsotsotra le izy dia ho averintsika fotsiny aloha zay feo voalohany zay mba ho marina tsara 1 2 3 halleluja halleluja midera ny tompona manandra tafeo midera amin'ny Jesu Kristy zao fa nijaly mahafizy sady voaoloko nefa indrovelo mizy awada nitratoko tanao hoe fa mahafinaritra be ny feoany a rehefa tena haitsika izy dia averintsika ihany aloha zay a mba ny feoany a ho tadiditsika tsy maninona ny toniny hafa fa inarantsika tsara fotsiny zay toniny voalohany zay halleluja halleluja midera ny tompona manandra
tafeo bidera any Jeso Kristy izao fa nijany mahafizy sady voavonoko nefa indrovelo nizy ahoana nitratoko sotra tompoko. amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Fiangonana mino, fiangonana mandresy, izany no lohahevitrintsika amin'izao Alahady 1 ny volana Avrila izao. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana ny Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina. Ry hava malala rehetra ao amin'ny Tompo, mitsangana isika ka hisaotra sy hideran'Andriamanitra. Iarahantsika mamaky ny Salamo 70:1, 7:20 ka hatramin'ny 7:20.
voainy vavadiny famarinanao, hiditra eo ao ka hideran'i Jehova. Ity ny vavadin'i Jehova, ny marina no hiditra eo. Hideranao ao fa efa namaly ahy ianao ka efa famonjena ahy. Ny vato izay no lavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra. Avy tamin'i Jehova izany ka mahagaga eto imasontsika. Amen. Iaraka ataontsika ny hira FFPM 920, andiny voalohany sy faharoa. Iaraka ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra sy midera ary mankalaza anao izahay. No ny soa rehetra nomenao anay, dia izay fantatray sy izay tsy tsaroanay akory, nefa hivelomanay isan'andro. Raha tafavoreto izahay, dia tsy noho ny herinay, fa noho ny fitiavanao rahay io, ka misaotra noho izao fotoana izao. Ny fanahy masina ny ampifatoka anay tanteraka aminao ray masina, dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany izao fotoana iombonanay izao. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Izao no ahafantarantsika fa malalan'Andriamanitra isika, dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao aminy tokoa amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa aoka hanantona ny Tompo amin'ny alalan'ny tonom-bavaka izay ho tonontsika. Ry Tompo Andriamanitra, nambara taminay ny sitraponao, tsapanay tokoa fa tsy nahatanteraka izany izahay. Nanota taminao izahay, nanao ratsy, niodina ary niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao. Tompo, indreto izahay manantona anao, manetry tena, miaiky ny fahotanay ary mivaly sy mifona aminao. Mamindrafo aminay mpanota mahantra tokoa izahay ka mamela ny elokay. Amen. Ataontsika ny hira FFPM 408. Oh
Havana, raiso amin'ny mpifaliana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka omen'ny tompo atsika, iara-itsangana isika. Izay mandre ny teniko ka mino izay nanirakay no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Voavela ny helokareo noho ny anarany masina, midera ny tompo. Amen. Ataontsika ny hira FFPM 700 voninahitra ny amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra, petraka amin'ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoanan'ny sekoly alahady isika.
tonga amin'ny fotoana makina ny teny isika ka mangataka ny tompona ndraikitra amin'izany. Ataontsika ny hira 7:1. Rifana ipanazava miandrajanazava azaena fatungava tamini fanaina maufantatra mazava zaraza ivavaka isika ry tompo andriamanitra rainay eo misaotra anao zahay ny amin'ny fitantananao anay tsirairay avy reto ka tsotsoama tsara ato amin'ny tempolinao masina iainy sy andray ny teny soratra masinao ary iaina ny afatra avy aminao mangataka ny fanahy masinao tompo hiasa mahery aty anatinay aizanay mandray ny aino sy mampiatra sany eo amin'ny fiainanay izay rehetra tsy avy aminao dia sorona tsy hita eo anatrehanao amin'izao fotoan'izao mangataka ny fanahy masinao ameny tsirairay avy mba tena ny teninao tokoa no voarainay ary ny afatrao tokoa no renesinay dia amin'ny anaranao Kristy mavontsy no anaovako izany vavaka izany misaotra ray eo amen. Ny vakitentsika dia hita ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:1-7 ka hatramin'ny 5:30. Asan'ny apôstôly 4:1-7 ka hatramin'ny 5:30. Amin'ny anaran'i Jesosy ary nilay fosy fanahy avokoa ny mpino rehetra, tsy nisy nilaza ny fananany hoe azy fa niombonana daholo ny zavatra rehetra. Tamin'ny kely lehibe no nanamarina ny apôstôly ny nitsanganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty ary sy fahasoavana be no teo amin'izy rehetra. Tsy nisy mahantra teo amin'izy ireo satria izay rehetra nanantany na trano dia nivarotra azy sy nitondra ny vidiny izay lafo ary nametraka azy teo an-tongotry ny apôstôly ka nozarazaraina tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Hotoizantsika ny vakiteny ao amin'ny Jaona voalohany 5:1 ka hatramin'ny 9. 1 Jean chapitre 5 du verset 1-6. Au nom de Jésus. Izay rehetra mindro fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia ny hitiavantsika an'Andriamanitra sy ny hankatoavantsika ny didiny. Fa izao no fitiavan'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao ary ny fandreseny izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mindro fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny rà dia Jesosy Kristy, tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà, ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy no fahamarinana. Filazantsara araka ny Jaona 2:20 ka hatramin'ny 1:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa arivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro
raha voarindrina ny varavaran'izay ny angonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilazany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany voany, dia falo ny mpianatra raha nahita ny tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilazany izy dia nanisy fofinaina, ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavely zany, ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavely zany. Fa Tomasy, anankiray tamin'ny 12 lahy ilay atao hoe Didimo, dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahita ny tompo zahay. Fa hoy kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nombona, ka ataoko eo amin'ny olatry ny nombona ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lany voany koa ny tanako, dia tsy mba ino aho. Ary noho ny afaka valona dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana, ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atehefo eto ny ratsan'ny tananao, ka jereo ny tanako, ary atehefo eto koa ny tananao, ka ataovy amin'ny lany voko. Ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Amen. Isaorina ny Tompo noho ny filazantsara. Isaorina ny Tompo noho ny filazantsara. Jesús imitenena akani fungana amina jalmana tena balele fauna fungana risimbalai batabosi Iarivavaka isika. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao, fa mangetahetanao izahay olonao. Anao tokoa ny teny Tompo, ary izahay dia nataonao mba hiaino sy hankatoy ny teninao. Miasa mahery aty anatinay, mitenena Tompo, fa vonona iananao izahay. Amen. Ampitomboana ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Fiangonana mino, fiangonana mandresy. Izay no lohahevitra izay hodiniantsika amin'ity alahady 21 ny volana avrila ity, alahady voalohany ao aorianan'ny Paska izay vao avy nankalazaintsika tamin'ny alahady taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Izany lohahevitra izany dia nalaina ao amin'ny jaona voalohany toko 5 ny 5 izay manao hoe iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra.
iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa jesosy no zanak'andriamanitra. Raha mahita izany sika dia ny fanontaniana voalohany mipetraka dia hoe fa manao ahoana tokoa moa zany atao hoe mino izany. Raha ezahanao faritana tsotsotra ny atao hoe mino dia azo atao hoe zany mino zany a tsy ny mahalala amin'ny saina fotsiny ihany, tsy ny fandehanana ty am-piangonana ihany, tsy ny filazana tena hoe kristianina ihany, tahaka ny fanao maro amin'izao fotoana izao izay milaza hoe za kristianina fa tsy pratiquant, matetika tsika no maheno an'izany. Tsy izany tompoko ny atao hoe mino, tsy ampy ilazana fa mino a ny manao izany rehetra izany. Fa ahoana hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 2:7-10 izao ny voalaza hoe ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Fa ny demonia koa mba mino izany ka dia mangovotra. Hitantsika amin'izany ny demonia koa mba mino izany ka mangovotra, fa tsy milaza izany fa tena mino manao ahoana zany izay demonia izay. Ka ny mino zany dia izao toe-tsaina, toe-panahy, toe-batana izay mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary matoky ny zavatra mbola tsy hita. Averina ihany hoe toe-panahy, toe-tsaina, toe-batana izay mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary matoky ny zavatra mbola tsy hita. Matoky sady manantena ka miteraka fifaliana sy firavoravoana izany. Ny Hebreo 4:12 manambara izany hoe ary ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fa nehoana ny zavatra tsy hita. Mba hampazava azy kokoa dia horaisintsika ohatra zaza anankiray rehefa andeha hanao mission ny dadany dia mitomany moa ilay zaza. Dia izao nataon'ny dadany hoe aza mitomany ianao fa izao andeha dada fa rehefa mivery ny dada dia hitondra ny dada kilalao ianao. Inona ny kilalao tianao? Niteny ilay zaza hoe zazalahy kely izy teo izy hoe tomobile kely ny anahy no tiako. Dia ozy ny dadany hoe ay hitondrako tomobile kely ianao aza malahelo. Dia lasa ny dadany mandra-pivery ny dadany, faly io zaza io niditra tao anatin'ny saina izay ninona ny tenin'ny dadany ary tena rehefa ao an-trano na miara-resaka amin'ny namany dia izao foana ny ataony hoe za zao hitondrany dada kilalao rehefa miveriny izy ary nitondra fifaliana ho azy izany. Izay ilay atao hoe mino, tsy ny salasala ilay zaza rehefa nilazan'ny dadany fa hitondrana tomobile kely. Noraisiny izay ary ninony ary fifaliana ho azy izay ary tena tsy nihafahafa izy nanambara amin'ny namany, manambara amin'ny ao an-tranony na dia mbola tsy azo ny aza ilay kilalao, mbola tsy hitany masony akory fa nampanantenaina azy dia niraisiny efa hoe toy ny nahazo sahady izy. Izay ilay atao hoe mino ary izay no tiany ny tompo hiainantsika raha milazantsika fa mino. Raha io zaza io no jerena dia izao fantany hoe tomobile kely no andrandraina, fa isika kristianina, isika izay mino move fantatsika izay inotsika mba hahafahantsika tena anantena, mba hahafahantsika hifaly amin'izany finoana izay ao anatintsika izany. I Paoly apôstôly avako dia samy laza hoe fantatro izay inoko. Fa isika ve afaka miteny toy ny Paoly apôstôly hoe fantatro izay inoko? Raha mba misy manontany antsika, inona ny maha-kristianina anao, inona ny inonao, fa fantatro ve izay inonao? Fiangonana mino mampatsiaro avy hatrany ny fanekempinoana izay ataontsika isan-kalahady izany hoe finoana ny kristianina izany. Izy io matetika mantsy efa atao misy ny efa haitsika tsenjery, misy ny vakiana, fa mba hodiny atsika kely izy, mba ho tsaroantsika tsara amin'ny fotoana na rehefa avy eo rehefa hanao fanekempinoantsika, mba tena hiainantsika tokoa izany fanekena ny finoantsika izany. Ny voalohany amin'izany dia izao hoe
mino fa jesosy no kristy, mino fa jesosy no kristy. Ny hevitry ny teny hoe jesosy efa fantatsika izany fa jehova no mpamonjy. Ary ny anjely raha nilaza tamin'ny Maria nanambarana izany izy hoe fa mpamonjy. Ny anjely raha nilaza tamin'ny mpiandriondry dia nilaza izy hoe fa mpamonjy no teraka ho anareo anio. Fanambaran'ny anjely izay momba an' Jesosy mpamonjy. Ny atao hoe kristy na koa hoe mesia dia irak'Andriamanitra voatendry na voaositra. Raha tambatra izany ny atao hoe Jesosy Kristy dia izao hoe irak'Andriamanitra voatendry sady voaositra hamonjy ny olombelona. Dia i Petera rehefa nanontanian' Jesosy izy hoe ataona ianareo kosa ozy izy Jesosy manao ana hoe ho iza. Dia izao navalon'i Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia ahoana hoy Jesosy? Sambatra ianao ry Petera, fa tsy nofo ao mandranona ny eo anao an'izany fa ny raiko izay any an-danitra. Hitantsika amin'izany fa fanambarany ny ray avy any an-danitra mihitsy izany maha-Kristy an' Jesosy izany, izany mahazanak'Andriamanitra velona an' Jesosy izany, fa voalaza fa tsy nofo ao mandra. Raha isika amin'izao sarotra amintsika ny anaiky an'izany maha-Kristy, maha-mpamonjy an' Jesosy izany. Dia ahoana koa ozy Andrea araka ny Jaona toko voalohany dia ozy izy hoe efa nahita ny Mesia izahay. Izany hoe mino isika fa Jesosy no Kristy, Jesosy no Mesia, izy ilay tonga hamonjy. Ny fanekem-pinoana faharoa, inoantsika faharoa dia izao, mino koa isika fa Jesosy dia tonga nofo na tonga olona. Miteraka adihevitra izy io indraindray fa izao ny ahitana fa tena tonga nofo Jesosy dia ato amin'ity baiboly ity manam-pirofo an'izany, manambara an'izany. Raha jerentsika fotsiny ny Matio toko voalohany dia ny voalaza ao Matio toko voalohany dia izao ny filazana ny razan' Jesosy Kristy. Raha tsorina dia izao ny arbre généalogique an' Jesosy ny voalaza ao amin'io Matio toko voalohany io manomboka azy eo arbre généalogique. Mazava amintsika izany matoa manana arbre généalogique, olombelona izany fantatra hoe hatraizany aviany izy, any razambeny izy, aizany dadabeany izy, any dadany. Olombelona Jesosy, tonga nofo izy. Ny manambaran'izany ihany koa hatrany amin'ny testamenta taloha faminaniany Isaia mpaminany tamin'izany tany amin'ny 750 taona talohan'i Jesosy tany. Dia izao no nambarany Isaia hoe indro ny virjina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuel, na koa hoe amintsika Andriamanitra. Efa nilaza izany fa fahaterahana olombelona hiteraka zazalahy. Izay no nambarany Isaia tamin'izany. Dia eo ihany koa rehefa mamaky ny testamenta vaovao manontolo sika dia hita ao ny fisian'ireo olona maro be izay nifanerasera tamin'i Jesosy. Dia hitantsika ary vao nankalazaintsika teo ny amin'ny nahafatesany izay tsarovantsika teo herinandro lasa izay. Izany hoe tena olona tokoa io Jesosy io fa hitantsika ao daholo ny arbre généalogique, ny nahaterahany, ny fahalebiazany, ny fahafatesany, izany hoe ny tantaram-piainany ray manontolo. Ka noho izany ry havana dia izao aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 4 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 no ahitantsika an'izany. Ny inoantsika fahatelo momba an'io Jesosy io ihany koa dia izao, Jesosy zanak'Andriamanitra. Voalaza fa
Kristy izy a, faharoa nambara teo tonga nofo izy a, fahatelo dia izao zanak'Andriamanitra izy. Ny fanambaran'ny anjely ihany koa dia mbola nilaza hoe ny masina izay ateraka ao atao hoe zanak'Andriamanitra. Izay no nambaran'ny anjely tamin'ny Maria ao amin'ny Lioka 2 no misy an'izany. Ny mpianatra anankiray i Petera, efa voalazantsika teo, miteny hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia ahoana koa Jesosy efa nambarantsika teny hoe tsy no fa mandranona nambaranao izany fa ny raiko, milaza izany fa zanak'Andriamanitra Jesosy, izy tena nilaza hoe ny raiko izay any an-danitra. Matoa izy mahasamy teny hoe ny raiko satria izy zany a zanak'Andriamanitra. Ary tsy ireo ihany no nanambara ny mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy, fa na ny devoly koa dia niaiky fa zanak'Andriamanitra io Jesosy io. Fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy ny devoly dia ahoana ozy izy ireo? Moa mifaninona kory zahay sy ianao ry zanak'Andriamanitra o. Ao Matio 5 no misy an'izay. Fa ny lehibe indrindra amin'ny fanambarana ny mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy dia izao: ilay Andriamanitra ray, izy tena no nanambara fa zanany io Jesosy izay hitan'ny olona rehetra io. Ahoana hoy izy rehefa natao batisa, nataon'i Jaona Batista Jesosy, dia izao no teny hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Mbola nanao an'izay ihany koa Andriamanitra tamin'ny fotoana izay nandehanan'i Jesosy nitokana tany an-tendrombohitra niaraka tamin'ny mpianany 3 lahy. Rehefa niova tarehy izy dia nisy rahona nanarina azy ary nisy feo tao nilaza ihany koa hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Tsy tokony hisy ampisalasalatsika intsony ny mahazanak'Andriamanitra n'io Jesosy io. Raha mba misy manontany antsika an'izany, voalaza ao, voalaza atao amin'ity baiboly ity ry havana, ny mahazanak'Andriamanitra n'io Jesosy io. Ny notsika fahaefatra dia izao: mino isika fa Jesosy dia tompo sy Andriamanitra. Tompo sy Andriamanitra izy. Atao hoe tompo raha fahazoantsika azy dia hoe Seigneur, Maître, izay nga manam-pahefana izany, ajaina izany, omemboninahitra izany, ary izay io Jesosy io. Ireo atoko-pivavahana sasany a, na dia mino ny fisian'i Jesosy azy dia tsy manaiko kosa izy ireo hoe ny zanak'Andriamanitra io a, na Andriamanitra ihany koa indrindraindrindra hoe Andriamanitra Jesosy. Tsy mino an'izany zareo, fa ny mampiavaka antsika kristianina kosa dia izay, satria isika mino ary manaiky fa tena Andriamanitra tokoa Jesosy, manaiky azy ho tompo sy mpamonjy isika. Ny olona maro dia manaiky ny fisian'Andriamanitra tokana, ireo atao hoe monothéiste izany, anisan'izany ny judaïsme, anisan'izany ny finoana silamo. Manaiky izy ireo fa misy ny Andriamanitra tokana, fa tsy manaiky kosa izy ny maha-Andriamanitra ny Kristy, maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy, fa ny ambaran'izy ireo dia hoe mpaminany ihany izy. Ny olona tamin'ny fotoan'andro niarany any tamin'i Jesosy dia niteny hoe zanaka mpandrafitra io. Betsaka nisy nieritreritra rehefa nanontanian'i Jesosy ny mpianatra hoe Elia io, Jaona mpanao batisa io. Fa izao isika kristianina dia mino fa Andriamanitra marina io Jesosy io. Ary raha nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy, anisan'ny antony nahatonga nanaovan'ny jiosy tamin'izany fotoana nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana dia satria izy a nilaza ny tenany hoe Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 5 ao a no ahitantsika an'izany. Tsara marihana kosa nefa fa sarotra ihany amin'ny saintsika olombelona ny anaiky fotsiny amin'izao izany maha-Andriamanitra an' Jesosy izany, satria raha ambara ary porofona fa tena olona izy. Ahoana indray koa ny ilazana fa Andriamanitra izy? Raha ny olona niaina tamin'izany fotoana, tamin'izany vaninandro izany, nahita azy teraka, nahita hoe reto ndray aman-dreniny dia avy eo dia hiteny fotsiny hoe dia Andriamanitra tokoa io. Sarotra ry havana ny manaiky an'izany. Ary nareo mpianatra izay mifanerasera taminy ary tena hoe azo atao hoe akaiky azy. Dia nisy fotoana nyresaka dia izao no nataon'ilay mpianatra anankiray, i Filipo no niresaka izany, niteny tamin'i Jesosy hoe
tompoko asehoy anay ny ray dia ampy anay izay. Dia ahoana ozy Jesosy? Jesosy namaly azy hoe, Filipo izay ela izay nefa nitoerako teto aminareo dia mbola tsy fantatrareo ihany va aho? Izany hoe ny fanontania Filipo dia asehoy anay ny ray. Ozy izy Jesosy mbola tsy fantatrareo ve za? Zany hoe za anie le Andriamanitra zany le Andriamanitra tonga eto aminareo efa mifaneraseritsika, efa betsaka ny zavatra hitanareo, nasehoko anareo, nambarako anareo, mbola tsy fantatrareo ihany ve zany? Dia nefa zao raha Isaia zany ny anisany naminany, tena naminany momba n'io Jesosy io. Dia zao ny faminaniana Isaia tamin'izany fotoana izany hoe, fa zaza niteraka ao antsika ary zazalahy nomena antsika, ary ny fanapahana zany hoe mahatompo azy zany dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Isaia 5:5 no misy an'izay. Isaia zany dia efa naminany tamin'izany fotoana izany fa tompo io Jesosy io, izay ho avy, le zazalahy ho avy ho teraka io. Andriamanitra mahery ozy izy ny atao hoe anarany io. Hitantsika amin'izany fa amin'aniny Isaia dia efa nilaza fa Andriamanitra io, rainy mandrakizay io. Ka zao ilay fanahin'Andriamanitra izay nanambara tamin'ny Isaia no hampanaiky antsika ihany koa ny maha-Andriamanitra an'io Jesosy io. Fa averina ihany efa voalaza teo le hoe ahoana ozy izy Jesosy le sambatra ianao fa tsy nofo amandrà no naneo anao an'izany fa ny raiko izay any an-danitra. Dia i Tomasy rehefa le araka ny vakiteny novakitsika teo ao amin'ny Jaona 2:20 dia rehefa nahita an' Jesosy izy dia teo izy vao niaiky hoe tompoko sy Andriamanitro, tompoko sy Andriamanitro. Izay no nataon'ny Tomasy. Teo izy Jesosy, satria nahita ianao dia mino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Zao ry havana, sika rehetra izao le atao hoe sambatra, satria tsika tsy nahita maso an'i Jesosy fa isika kosa mino ny fanambarana. Sambatra isika ry havana fa mino fa tompo io Jesosy io, Andriamanitra io Jesosy io. Nisy kosa nefa fampitandremana izay nataon'i Jesosy. Mampieritreritra izy ity ary mampandiny tena dia zao no nataony hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Mateo 7:1-20. Izay ny fampitandremana. Tsy ampy izany ny ilaza fotsiny hoe tena tompo Jesosy, io Jesosy ny tompoko, Jesosy ny tsy ampy izay ry havana. Mbola niteny izy hoe ary nahoana ianareo miantso hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko? Ny tinambara dia zao, raha milaza sika fa tompontsika izy, izany hoe manana ny fahefana rehetra amin'ny fiainantsika, dia mila manaiky izay lazainy sika, mila manatanteraka ny baikony sika, araka ny teny nataon'ny Paoly apôstôly hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Koa aoka isika ry havana tsy hamita tena fa mba heritreritra sy handinika lalina rehefa manonona ny fanekem-ponoana, dia mba ho hita taratra ihany koa amin'ny fiainantsika izany mahatompontsika an'io Jesosy io zany. Izany dia ho hita taratra amin'ny fanarahantsika ny didiny, izay tsy aizany ahitantsika n'izany didy izany fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra izay vakintsika io tenin'Andriamanitra ianoantsika io tenin'Andriamanitra izay ianarantsika io, ao no ahitantsika n'izany didy izay tiana ho arahantsika izany. Ny inoantsika vadimy dia zao, mino isika fa Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty. Mino an'izany tsika, nankalaza an'izany tsika, ary fety lehibe zany ho antsika kristianina, fety lehibe zany Paka izany, Paska, fandresena, Paska nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, tena fety lehibe zany, fifaliana zany ry havana.
raha ny ao amin'ny baiboly a nijerentsika dia izao misy olona izay voalaza ihany fa nitsangana tamin'ny maty ankoatra n' jesosy a fantatsika ny tantara misy an'lay zanak'ilay mpitondra tenany amin'ny testamenta taloha io mpitondra tena io nampiatrano an'i Eli dia indray andro a dia narary ilay zanany dia maty dia nivavaka Eli ary nitsangana tamin'ny maty io zazy io. Voalaza koa aty amin'ny testamenta vaovao misy zanakavaviny Jairo izay natsangana Jesosy tamin'ny maty. Ao koa i Lazarosy tsangana tamin'ny maty daholo ireny. Fa izao ireo rehetr'ireo na dia natsangana azy mbola ho faty ihany ary efa maty moa izy. Ireo olona rehetr'ireo tsisy anantsony zany fa maty indray ireny. Fa izao kosa i Jesosy ry havana raha nitsangana tamin'ny maty dia tsy maty intsony, tsy nandalo fahafatesana fa velona mandrakizay. Izay no tena mampiavaka an'io Jesosy io. Ary izay ilay nankalazaintsika tamin'ny aladin'ny Paska teo. Fa mialohan'ny nitsanganany tamin'ny maty anefa dia izao tsy maintsy mandalo fahafatesana aloha. Izay zany ny lôzika. Tsy maintsy maty vao nitsangana amin'ny maty. Fa tsisy hoe tonga dia nitsangana fotsiny nefa tsy maty akory. Dia aloha tsy ahivontsika kely hoe nahoana no tsy maintsy maty a Kristy. Voasoratra hoe fahafatesana ny tambon'ny ota. Dia raha mandinika tsika dia naninona zany Jesosy no maty? Satria ve zany izy nanota? Satria fahafatesana ny tambon'ny ota dia maty izy zany? Tsy izay akory ry havana. Tsy sanatry ny nanota izy. Fa nareo izay niampanga azy ary dia tsisy afaka nilaza na iray ary hoe nanota Jesosy. Tsy nisy na iray ary. I Pilato moa dia nilaza mihitsiny hoe tsy hitako izay elony. Jesosy dia voalaza fa lehilahy marina, lehilahy tsy mba nanana ota. Ao amin'ny Koritiana 2:5-20 manao an'izay hoe izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota monjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika. Fa izao sika ny tokony ho faty. Tsika ilay mpanota, sika rehetra tsirairay avy izao no tokony hiara-ny fahafatesana izay nahazo an' Jesosy io. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia ny zanany mihitsy no nomeny mba hananantsika ilay fiainana mandrakizay. Haintsika loatra ilay teny ivon'ny filazantsara ao amin'ny Jaona 3:9-12. Mahay an'izay daholo tsika. Ahoana moa izay tenin'Andriamanitra izay? Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Koa izay mino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia hanana fiainana mandrakizay satria ny fitsanganany dia midika fa resy ny fahafatesana, resy ny ota. Ka raha mino sika dia mandresy tahaka azy, mandresy miaraka aminy. Ko ankehitriny ary sika dia afaka hiteny tahaka ny Paoly amin'izay hoe fantatro izay inoko, fantatro izay inoko. Tsy ho voareborebo ny fampianarana maro samihafa intsony sika fa ho mafiorina finoantsika. Ka raha manana finoana mafiorina sika, ahoana no mety ho fiseho an'izay finoana izay? Fanehoantsika an'izay finoantsika izay? Raha mino isika dia tia ny ray. Ao anatin'ny teny izay nivakiantsika teo izay ao amin'ny Jaona 1 no ahitantsika an'izany, ilay Jaona 1:5. Mino tia ny ray. Dia rehefa nisy nanontany Jesosy, rehefa niresaka zany Jesosy dia hoe inona no didy lehibe sady voalohany? Dia izao mivaliny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Raha fehezina zany dia izao isika mahaisika manontolo, isika mahaisika tsika manontolo, ny saina, vatana, ny fanahy no entintsika mitia an'Andriamanitra. Raha mino sika dia izay tokony hoe tady esprit itiavantsika ny ho Andriamanitra io, saina, vatana, fanahy, tsika manontolo tena hoe tia. Izany hoe tena babo tanteraka, tena hoe lasan'Andriamanitra ambongadiny tsika, raha izay angany ilazana azy, tena lasa ambongadiny mihitsiny. Dia rehefa tratran'izay tsika ilay tena hoe babony tanteraka,
tsy hanao zavatra mampalahelo azy tsika na hanao izay zavatra tsy tiany. Azototsika hiresaka aminy, hitafatafa aminy, tsy mahazo aina mihitsy ntsika rehefa tsy eo izy. Malahelo tsika raha vao tsy mahita azy, raha vao tsy mandreny feony. Raha ntsika olombelona rehefa tsy eo ilay tiatsika na misy tiatsika dia inona ny ataontsika? Tady telefona, manjombonjombona. Osy izy ny fitentsika malagasy hoe non, tsy isika malagasy fa misy teny vahiny hoe un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Fa izay raha tsy eo amintsika Andriamanitra, raha tena hoe tsy hamanana anazy tsika, dia izay matsiaro an'izay fahabangana tsinotsinona ny fiainantsika rehefa tena tiantsika izy. Dia lasa miteraka fifaliana ao antsika, izay ilay plezira ao antsika ny manao zavatra ho an'Andriamanitra, ny manome zavatra ho azy, tsy ho amin'ny finonomononana, tsy antery, satria tiantsika izy dia antsitrapo no anaovantsika ny zavatra rehetra ho azy. Fa izay mihitsy hoe raha tena tia azy sika, fitiavana no mibaiko antsika, dia izay no état d'esprit entintsika mitia azy. Ary izao io Andriamanitra io manome hery atsika, miencourage atsika izy, ahatanterahantsika an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Indraindray sika mba mety eo ihany, matimaty, mangatsika indraindray tena mafana, fa izao Andriamanitra ilay izy ny tia atsika mialoha, dia izy miencourage atsika. Ny fanehoana ny fitiavana ihany koa araka io Jaona voalohany io ihany dia izao hoe ny mino dia tia ireo zanak'Andriamanitra, mino tia ireo zanak'Andriamanitra. Dia iza moa ireo zanak'Andriamanitra voalaza eto? Voalaza dia hoe izay rehetra mino fa Jesosy ny Kristy dia naterak'Andriamanitra. Izany hoe na izy na iza, tsy hanavahany io na avy aiza izy na avy aiza na izy, fa rehefa mino izy fa Jesosy ny Kristy dia zanak'Andriamanitra izy izay. Ka aoka tsika hitandrina, fa sao dia hoe tsy metimety amintsika raha anina, tsy mitovitovy jery amintsika raha anina dia tsy tiantsika, fa tsy izay ry havana. Fa na iza na manahoana toetrany, na manahoana ny zavatra mety ho ataony, fa raha mino izy fa Jesosy ny Kristy dia efa zanak'Andriamanitra izy izay. Ireny no tokony ho tiavintsika, satria ny mino dia tia ireo naterak'Andriamanitra. Fa endreto koa manao ahoana moa ny fitiavana naseho indray atsika, dia ny antsony atsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa sika izay zanak'Andriamanitra sika. Aza mba adino izany ry havana, na izy tsika na izy tsika, zanak'Andriamanitra sika. Dia ao amin'ny andininy faharoa amin'io ihany milaza hoe izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra sika, dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Rehefa nandinika an'izy io ary havana dia ny zavatra nanaitra dia izao, ny zavatra mahazatra efa haintsika, ary fitentsika matetika dia hoe izao no ahafantaran'ny olona fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Izao no ahafantaran'ny olona, ny olona nivelany izany, raha tiantsika ahafantatra fa mpianatra Kristy isika, na hoe mino isika dia mifankatia. Fa eto dia hoe ny ahafantarantsika, ny ahafantarako fa tia ireo zanak'Andriamanitra, izany hoe tia ireo izay mino, dia izao ny fitandremana, ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny fitandremantsika ny didiny. Mivadika indray izany ilay izy, izany hoe raha tia hahafantatra tsika fa tian'ireo zanak'Andriamanitra ireo, ahoana ny ahafantarantsika an'izay? Tsotra ihany. Rehefa tia an'Andriamanitra sika ka mankatoy ny didiny, dia tia ny zanak'Andriamanitra tsika izay. Fa mampaverina antsika any amin'ilay didy voalohany sy ilay didy faharoa izay mitovy ihany, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ary ny faharoa izay mitovy amin'izay ihany, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Rehefa mankatoy ny didin'Andriamanitra sika dia tia ireo zanak'Andriamanitra ihany koa izany. Ary indrindra manamafy izay rehetra izay, izay voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko faha-efatra andininy faha-sivy ambin'ny folo, milaza hoe isika tia satria izy efa tiantsika taloha. Izay raha tia ny hafa sika, tian'ireo zanak'Andriamanitra sika satria ilay Andriamanitra
efa tiantsika taloha. Ny mino ihany koa dia miray fo sy fanahy. Ny tao anatin'ny perikiopantsika androany ao amin'ny asan'ny apôstôly 4 no ahitantsika an'izay. Ny 2:30 nanomboka azy dia hoe ary ny ray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino. Dia tena sarotra ry havana izany hoe miray fo sy fanahy izany. Olona be da be amanjato ntsika ny eto, ohatra ataokontsika hoe ty fiangonana ity fotsiny tsy mbola miresaka ny any ivelany, na araka sampana ray fotsiny ary tsika atao hoe amampolony ny ao anatin'ny sampana ray, fa moa ve tena miray fo sy fanahy tokoa? Nefa dia voalaza fa ny mino dia miray fo sy fanahy. Inona ary ny antony mahatonga an'izany? Tsy ho tanteraka ny ambom-potsika io, ilay masikatsika no matetika mibaiko atsika, dia tonga lasa ny fisaratsarahany samy te hampanjaka ny heviny. Izany mifototro ny fikorotanana matetika eo anivon'ny fiangonana, any anivon'ny sampana, ka mahatonga ny tenin'Andriamanitra tsy ho tanteraka hoe miray fo sy fanahy ny mino. Voalaza eto hoe ny ray fo sy fanahy ozy ny olona rehetra izay nino, tonga toy ny ray izy rehetra. Izany firaisana fo sy fanahy izany tian'ny tompo hita eto anivon'ny fiangonana ry havana, tian'ny tompo hita izany any anivon'ny sampana, tian'ny tompo hita izany any amin'ny tokantrano misy atsika any. Miray fo sy fanahy, fa mampalahelo, mahonena, mampilatsa-dranomaso ny mahita ny fiangonana miady, mahita ny sampana mifanaritaka, mahita ny ao an-tokantrano tsy mifampiresaka, tsy miray fo sy fanahy, nefa milaza fa mino. Mampalahelo izany ry havana. Aokantsika mba hanaiky ho baikoan'ny fanahin'Andriamanitra. Aokantsika hanao toram-pianatra fa izay ka iray fo sy fanahy, satria mino isika. Fa fanahy iray ihany ny ao anatintsika rehetra, tompo iray ihany ny tompontsika rehetra. Ary amin'ny alalan'izany firaisana fo am-panahy izany tadidio, firaisantsika fo am-panahy amin'ny fanarahana ny tompo, no andraisantsika koa fahasoavana be. Mirotsaka amintsika ry havana ny fahasoavana rehefa miray fo sy fanahy sika. Ny asan'ny apôstôly izay mivakiana teo manambara an'izany ao amin'ny 7:30, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Ny vokatry ny finoana rehefa mino isika dia izao. Voalaza teo hoe izay mino dia aterak'Andriamanitra, efa hitantsika teo izay mino dia aterak'Andriamanitra. Fa ny mino ihany koa ry havana mandray ny fiadanana ary mandray fanamasina. Ny Jaona 2:20, raha nanaraka tsara tsika ny namakiana azy teo, dia izao: miverina intelo aho, Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe fiadanana ho anareo. Intelo izy nilaza an'izay, isaky ny seho izy, dia izay foana natao ny fiadanana ho anareo, fiadanana ho anareo. Izay izy vao nilaza zavatra hafa. Ny mino ry havana dia mandray fiadanana. Io fiadanana nolazain'i Jesosy io tamin'ny fotoana ny sehoany tamin'ny mpianany ireo, izany hoe ireo mpianatra ireo rehefa maty Jesosy dia izao: natahotra, nihidy amatrano, tao anatin'ny orooro, tao anatin'ny alahelo, atao hoe misaona, sady matahotra no misaona. Azontsika sary an-tsaina angamba izany hoe manahoana ny niainan'ny mpianatra an'izany. Tao anatin'izany rehetra izany no niseho Jesosy. Tonga Jesosy nakeo anivon'izy ireo ary niteny taminy hoe fiadanana ho anareo. Inona ny vokatra izay? Fifaliana ry havana. Faly ireo mpianatra ireo. Ary avy eo mbola voalaza ao koa, nomeny ny tompony fanahy masina izy ireo. Ny mino mandray fiadanana, ny mino mandray fanahy masina. Fa Jesosy rehefa niraka ny mpianatra dia izao: nomeny aloha ny fanahy masina, dia izay vao nirahany amin'izay hanao ny asany. Nomeny fiadanana ny mpianatra, nomeny fanahy masina ny mpianatra, ary nirahiny amin'izay andeha. Izay no nameny ny tompo an'ireo mpianatra ireo. Ka isika koa tsy afaka mihitsy isika hanao ny hiraka izay hampanaovy ny tompo antsika raha tsy mandray izany fiadanana izany, raha tsy mandray izany fanahy masina izany. Ilay fiadanana izay omeny tompo io dia izao: fiadanana miteraka fahatokiana, miteraka filaminana, miteraka fitoniana, fifaliana. Fiadanana maharitra io,
tsy voafaritry ny zava-misy tsy conditionné ny zavatra iainantsika io, zay le hoe fiadanana tsy hainy zao tontolo zao mena, fa ny tompo any mampitoetra izany ao anatintsika. Ka zao raha mbola tsy mahatsapa n'izany fiadanana izany sika, zany fiadanana ao anaty izany, dia zao aoka angataka amin'ilay tompony fiadanantsika, izy ilay atao hoe andrian'ny fiadanana, Jesosy Kristy izany. Aoka tsika angataka amin'ny favolaza hoe zay mangataka dia omena, mitadiava dia ahita ianareo, mangatà dia omena ianareo. Ny mino koriavana izay lohahevitrytsika androany, izay mino fiangonana mandresy, ny mino mandresy izao tontolo izao. Ny toko 5 amin'ny jaona voalohany io ny 14, ary ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Izao tontolo izao zay tiana ambara eto dia tsy inona ry havana, aza mieritreritsika hoe tsy haiko le monde, fa tsy izay akory le tontolo zao tontolo zao ambara eto, fa ny tontolo zao ambara eto dia zao ny tahotra, ny tsy finoana, ny fisaratsarana, ty tenantsika sy nofontsika ity izay mibaiko atsika hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny ota amin'ny endriny maro samihafa, izany izay izao tontolo zao ambara eto. Ka ny mino ihany no afaka mandresy an'izany rehetra izany. Ahoana hoy ny tompo? Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Mitondra fahoriana ny mino satria miady amin'ny tenany, miady amin'ny filan'ny nofony sy ny fanirian'ny fony izy, izay mifanohatra mibaiko ny tompony. Dia misy hery anankiroa mifandrirotra ao anaty amin'izany, izany mitondra fahoriana. Ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ny rehaka momba za fiainana izao. Ireny rehetra ireny dia tsy avy amin'iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Jaona voalohany toko 2:9-12. Voalaza ihany koa ao amin'ny filazantsara ao hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo ao mandrà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Dia ao koa voalaza hoe ary ny devoly dia mierina tahaka ny liona ka mitady izay arapany. Amin'ny vanim-potoana iainantsika izao indrindra ty amin'ny firenena izay atao hoe mandroso dia izao, matetika mihitsika no mahatsiaro ohatrany hoe maningana eo anivon'ny fiarahamonina. Rehefa milazintsika hoe kristiana, ohatry mandeha contre courant, ohatrany tsy manaraka ny lalan'ny be sy ny maro, satria tsika tsy manao ny fanaon'ny olona. Ny olona izay manara-po amin'ny zavatra rehetra, manindraindra n'izany liberté zany, samy manao izay tiany atao, tsisy tsony ny hoe zao ny tokony arahana. Fa itsika izay baiko ny didin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, dia mahatsiaro mihitsika hoe inona ty zava-misy amin'ny tontolo manodidina antsika, mitodika tsy mahita zavatra hafa, mitodika ary mahita zavatra hafa. Mahatsiaro fahoriantsika ao anatin'izany, mahatsiaro adintsika ao anatin'izany. Tsika ray aman-dreny izay mitaiza, mahita ry sahirana amin'ny fitaizana ny ankizy. Ny zavatra hitan'ny ankizy dia ny ataony manodidina azy, ny hitany any amin'ny télé, ny réseaux sociaux izay manindraindra ny zavatra maro samihafa tsy azon'ny saintsika takarina akory indraindray ny zavatra hita ao anatin'ireny. Ary reny zavatra hitan'ny ankizy ao reny, reny hitan'ny tanorantsika ao reny, reny no lasa ohatrany hoe norme amin'izao fotoana. Dia ohatrany hoe tsy maninona intsony, fa efa izay ny rehetra manao an'izay Zay zany no tokony atao. Izay tsy manao an'izay dia ohatrany hoe tena mijaly, izay tsy manao an'izay dia ohatrany hoe miaina, ozy izy zareo hoe rehefa miteny ry zareo rehefa sosotra aminao izy dia ozy izy hoe mais vous vivez dans une grotte, tsy mahafantatra ny zava-misy intsony fa efa hafa mihitsiny. Ary na ry zareo koa ary anie tondra fahoriana ireo zanantsika ireo, sahirana izy ireo satria manoloana n'izany rehetra izany. Hafa ny ampianarina azy any an-tokantrano, hafa ny ampianarina azy aty am-piangonana, nefa rehefa ny ivelana izy hafa no hitany. Fahoriana no iainany, ady no iainany, miaina ady sy fahoriantsika. Fa ny tenin'Andriamanitra nefa mampahery atsika. Fa izao Jesosy rehefa nivavaka ao amin'ny mpianatra ary mbola mivavaka ao atsika dia ozy izy hoe za ozy izy za Andriamanitra tsy mangataka aminao mba hampiala azy ireo amin'izao tontolo izao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Za no mivavaka nataon'ny Tompo atsika, mivavaka ao atsika io Jesosy io,
mba hiaro atsika amin'ny ratsy izay ao amin'ny tontolo misy atsika, hiaro atsika amin'ny ratsy izay ao anatintsika ao. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa no hanovozantsika hery io no mitary-dalana antsika araka ny voalaza hoe fa nilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao Jehova o. Aro antsika izay mino, ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Tsaroantsika ry havana fa Jesosy raha nalainy devoly fanahy dia ny tenin'Andriamanitra ihany no nentiny namaliana sy nandreseny an'izany devoly izany, ary izay koa ny ampianariny antsika ankehitriny fa raha mino azy sika, mivelona amin'ny teniny sika dia afaka mandresy izao tontolo izao, afaka mandresy ny fakam-panahy, afaka mandresy an'ilay ratsy sy ny zavatra maro samihafa izay miseho anoloantsika, satria ilay teny tonga nofo dia Jesosy no ao anatintsika. Ary amin'izany ry havana dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia antsika. Ny mino ihany koa dia mandresy ny fahafatesana. Tsy izao tontolo izao ihany no resintsika mino, fa ny fahafatesana ihany koa. Fa ny olona izay tsy manana ny Jesosy dia efa toy ny maty, very fanahy mbola velona, satria ny fahafatesana tiana ambary eto dia izao tsy fahafatesana tia nofontsika ity, fa samy mbola ho faty ihany sika rehetra raha mbola tsy miverina eny amin'ny rahony lanitra ny tompo. Fa ny fahafatesana ambary eto, ary izay ny tena zava-doza dia ny fahafatesan'ny fanahy. Fa tena izany tokoa sika, efa maty ny fahotantsika, efa maty ny fahadisoantsika, fa noho ny any Jesosy izay nisolo vonantsika dia mivelomina miaraka aminy koa sika. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary ianareo dia nivelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehibiazany fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana sika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Koa raha mino isika fa nandresy ilay fahafatesana ilay mpamonjy antsika dia miara-mandresy aminy koa sika, satria ny fahotantsika izay nahafaty antsika dia efa nalevina niaraka taminy, efa nalevina niaraka tamin'i Jesosy izany, izay ny antony nahafatesany, nalevina niaraka taminy fahotantsika izay mahafaty antsika io, efa resy izany, tsy manam-pahefana amintsika intsony izany. Koa araka izany aza matahotra, aza manana aza matahotra izay fahafatesana fa efa resintsika izany, fa hiaraka hiteny amin'ny Paoly apôstôly sika hoe iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fa horiana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra, tsisy arasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Dia voalaza hoe fa efa maty ianareo araka izay nazavain'ny mpitandrina tamintsika tao anaty loha-hevitra tamin'ny heriny nangalana an'izany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-seho aminy amin'ny voninahitra koa ianareo. Ny mino ihany koa ry havana rehefa nandresy ny fahafatesana, rehefa nandresy izao tontolo izao dia manana ny fiainana. Sika rehetra izay mino, sika rehetra izay efa tonga zanak'Andriamanitra araka ny voalaza tany am-piandana dia mandresy izao tontolo izao, mandresy ny fahafatesana, ary izay mandresy ny fahafatesana no manana ny fiainana. Fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny farany raha mino, amin'ny anarany raha mino ianareo. Izao avy hoy ny Tompo, izao ho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Amezana azy ry havana dia izao, mamelona amin'ny fanantenana ao anatintsika tokoa ny fahalalana fa ny fandresena dia eo am-pelantanany mino, ka na dia ao anatin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny zanak'olombelona izao ary sika, ao anatin'izao pandemia izao, tamin'ny herinandro fotsiny fahoriana no enitsika, firy tamintsika ny very havana namoy malala, fa ao anatin'izany rehetra izany dia izao mitoetra ao anatintsika ny fiadanana, satria efa nomenantsika izany. Tsy manatahotra isika satria efa resintsika ny fahafatesana, tsy tsika intsony ny velona fa Kristy no efa velona atao anatintsika, dia Kristy ilay efa naresy ny fahafatesana, Kristy ilay manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Izany Kristy izany ny velona aty anatintsika, izany ny vaovao mahafaly ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika androany ry havana. Koa mampahery antsika indray, tia avy Jesosy, mino azy fa tsy mba maty antsika izay mino azy.
tena tiantsika izy ary efa tsara indrindra no efa nomeny antsika dia ny ainy no nomeny antsika mba hahazoantsika fandresena dia ilay fandresena andraisantsika fiainana. Izao ny teny fampanantenana izay homeny antsika ka efa hifaliantsika sahady satria marina ny teny azy antoka fa tsy maintsy ho tanteraka. Ao amin'ny Apokalipsy 7:5 izay manao hoe izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany ao amin'ny boky ny fiainana aho fa hanaiky ny anarany ao anatrehan'ny raiko sy ao anatrehan'ny anjely. Izany ry havana amin'ny fampanantenana homen'ny tompo antsika koa mifalia fa efa nandresintsika voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarantsika ary tsisy hamafan'izany fa ny tompo dia hanaiky ny anarantsika ao anatrehan'ny ray sy ao anatrehan'ny anjely. Ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany, fiadanana kosa ho amintsika rehetra. Amen.
aoka isika hiaraka anaiky sy anambara amin'ny fanekempinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana mino manerana izao tontolo izao. Hiary hitsangana isika anao izany. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho. Ary mino an'i Jesosy Kristy zanany izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, zaly raha nanapaka Pôntio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, tsara tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka tao ankavan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any avy tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana ilalazana ny raharaha-mpiangonantsika. Mbola faly miarabantsika hatrany nahatratra izao alahady faraka 12 volana aprily izao. Ho amintsika nefa fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. J'invite à ceux qui viennent pour la première fois de vous lever, s'il vous plaît. Nous sommes, je vois nous avons 2 invités. Nous sommes très heureux de votre présence parmi nous, et que Dieu vous accompagne et vous bénisse, et vous serez toujours les bienvenus. Merci. Misaotra ny Ramatoanivra Bezalaharson hitarika amin'ny fotoana tamintsika, ary ihany koa ny Ramatoalandy Rakotonanahary nitondra ny sakafom-panahy. Misaotra Tompo. Misaotra ihany koa an'izay rehetra izay nandray anjara tamin'izao fotoana izao. Toy izao indray ny fandaharam-potoana manaraka. Ny fotoam-pivavahana dia mitohy hatrany isaky ny alahady amin'ny 10 ora sy sasany maraina. Ny fanajana ireo fepetra rehetra momba ny fiarovana amin'ny valanaretina Covid-19 dia mitohy hatrany. Ny fisoratana anarana ialana tsiny ary averina etoana satria tamin'ny teo zao ny mail tsy lasa, dia afaka foana tsika misoratra anarana amin'ny lien mail teo aloha. Zany hoe jerena le mail teo aloha dia miditra ao tsika dia afaka misoratra anarana ao. Ay koa afaka miantso koa ny laharana fa 06 15 49 41 85 miantso na mandefa SMS. Ny fanajana ny elanelana 1 metatra sy ny carré familial dia angaviantsika irespecte an'izay. Rehefa ohatra ka tsy miray adressintsika, tsy ray trano dia tokony tsy hiara hipetraka. Indrindra, je m'adresse aux enfants. Je vous invite à respecter le carré familial, de vous asseoir à côté de vos familles, chaque famille, ne pas et respecter la distanciation de 1 mètre. Merci les enfants. Ny fitondrana ny masaka koa ary ny iangaviana ihany koa ireo izay tsy misoratra anarana mba hialaza mialoha tompoko. Misaotra tompoko. Ny fampitana ny fanompoam-pivavahana amin'ny tambajotra Facebook sy ny Zoom dia mitohy hatrany. Mitohy hatrany koa ny fianarana soratra masina isaky ny zoma hariva amin'ny 7 ora amin'ny alalan'ny Zoom. Ny natao tamin'ny farany teo dia jeritotoka tohiny tamin'ny Koritianina voalohany, toko voalohany, andininy fahaenina izay anasana sy anetanana atsika rehetra hatrany. Ny sekoly alahady sy ny katekomena dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora maraina. Ny apatsahivana fa ny groupe diakona CSD no miasa amin'ity volana aprily ity. Amin'ny asabotsy izao dia anjarantsika fiangonana, izany hoe tsika mpiangona rehetra no mandray anjara amin'ny liturgie, ary ihany koa mifanadiovana ny fiangonana. Ka raisina tanandroa ireo tsika rehetra ary angaviana mba ho tonga ny asabotsy hanadio ny fiangonana amin'izany.
dia manantena ny fahatongavantsika maro. Ary ny alahady manaraka faha-efatra amby roapolo ny volana aprily ny sabotsy dia anjarany sampana zava-maneno mandray ny manao ny lotorjiny ny alahady ary manadio ny fiangonana ny asabotsy. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana. Noho ny fepetrany ray sy ny mpitondra firenena dia atao parzoma ny fotoam-pifoazana isaky ny asabotsy maraina manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora. Ka dia manentana antsika rehetra zany connecté amin'ny Zoom ny tsy miova ny identifiant sy numéro amin'ny alalan'ny bureau ny fifoazana. Sampana SVK ho fanomanana ny enregistrement vidéo izay ka be faritany dia angaviana mba hijanona vetivety aorian'ny culte ny vehivavy rehetra hanao répétition ny hira ny bureau SVK. Sampana sekoly alahady. Dimanche 18 avril, nous serons en vacances, donc il n'y a pas de cours les enfants. Le week-end du 24 et 25, nous aurons le IRNSA. Tous les liens d'accès de connexion vous seront communiqués par mail ou sur le site sekoulelahady.fpma.church. Anto fivoriana atsoina isika komity sy ny loholona hanatrika ny fivoriana ara-potoana ny alahady 11 aprily androany izany amin'ny 10 ora hariva amin'ny alalan'ny Zoom. Araka ny efa voalaza tamin'ny heriny dia misy ny formation isika ny sabotsy 17 volana izao amin'ny asabotsy izao izany ny andinindininy dia olefa amintsika eo ihany formation en responsable. Levée des fonds voalohany araka ny efa voalaza alahady maromaro izay dia amin'ny alahady 10 volana aprily izao izany hoe amin'ny lahady heriny zany ny anotokantsika fiangonana anaovana ny levée des fonds voalohany ny taona 2024 ka entanina amin'izany tsika sy hitondram-bavaka izany. Ny atao amin'izany moa dia ny vokatra amin'ny alalan'ny valopy ary ny tanjona budget prévisionnel raha naraka tsika raha nanaraka tsara dia eo amin'ny 3000 € eo ny tokony ho tratrarina. Ka dia aokisika hiomana sy hitondram-bavaka izany fotoana izany, hitondram-bavaka ihany koa ny asa rehetra eto amin'ny fiangonana. Mitohan-trano ny asa vialara isaky ny sabotsy tontolon'ny andro manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Ka dia raisina tanandroa ireo izay maniry hanolotra sakafo amin'izany afaka miantso ny tompona andraikitra eto amin'ny fiangonana ary ireo izay maniry handray anjara amin'izany asa lehibe izany koa dia afaka tonga amin'ny 7 ora maraina. Ny banque alimentaire dia mitohy an-trano ka raha misy maniry handray anjara dia afaka mametraka izany atsy amin'ny salle catéchumène misy armoire natokana ho an'ny banque alimentaire. Raha misy ireo namatsika na havatsika mila fanampiana dia afaka makao ihany koa isika. Filazana manjo sy fisaorana. Chers amis, nous sommes très touchés par la sympathie dont vous avez fait preuve à la suite du décès de notre bien-aimé Rassoava Robertson ce dimanche 4 avril 2021 à l'âge de 68 ans. L'urgence des circonstances actuelles ne nous a pas permis d'informer tout le monde dans l'immédiat, mais nous vous remercions de toutes ces manifestations d'amitié à notre égard qui nous ont réconfortés dans ces douloureux moments. Son épouse, Rassoua Malala Yolande Marie Pulcheri, ses enfants, Andriatina Mario, Andrietsuavna Marco et Ela Nourtine, ses petits-enfants et toute la famille. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Jean 14, 1 à 2. Fisaorana avy amin'ny fianakaviana Ralimby Manana. Andriamatoa Ralimby Manana Gérard Amivady sy ny mpiray-tampo aminy ary ny fianakaviana manontolo dia maneho toana ny fisaorany ny fiangonana tamin'ny fitondranam-bavaka ary azy no ny antsony iray ny malalany Razafitrimo Rachel ody aminy ny voalohany volana aprily teo.
ilay andriamanitra be fahasoavana ane amaly fitianareo ary ho azy irery ihany ny voninahitra mankasitraka tompoko. Fararakitra ny fianakavian'ny tompoko vavy Arlette Rasoa Navalona dia manome fararakitra 100 €. Ny rakitra azontsika tamin'ny aladin'ny Pasika teo dia ny vokatra 2534,40 €, ny fandraisana 688,50 € ary ny ezaka trano dia 537,85 €. Ny adidy voaray ny andro ny paka en espèce na chèque de théorine dia 340 €. Ho an'ireo izay eo am-pizarana ny reçu fiscal ny ekipa finance ka ho an'ireo izay mbola tsy nahazo izany dia afaka manantona raha mila izany ny ekipa finance na miantso azy ireo. Dia misaotra tompoko. Dia izay indray raha tompo ny vaovao eto amin'ny fiangonantsika dia misaotra naharitra hatramin'ny farany. An'Andriamanitra irery ary ny voninahitra. Tonga amin'ny fotoana mifanaritra isika ka ho ataontsika ny hira 9:300 hanatosana izany. Mama fazavua kazamba malana fa tsy fantatrare saya sinona anivy ariva aminy marana. Mama fazavua tsy mijanona matukiare isi ambuara anawane matukiare isi ambuara anawane. Amini mahata kazamba mifidi zaya siyansu fani fumajutu zadi fenuata eumeni tupu vali sutuku matukiare isi amuara uanawane isi amuara uanawane. Mama fazavua amini malemi ainahabiza ela kawaku asemu jesosi uaranukere anuanukuzi zairanifu matukiare isi amuara uanawane matukiare isi amuara uanawane. Yaritsanga asika ny olitra ny rakitra ataontsika ny hira ary tompony arena o. Mara suka kaimu, 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 mara
mipetraka amin'ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoanany STK tsika izao. Chaque torrent et soleil couchant est mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant est mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie soit toujours le roi. Il règne en moi. Ton pouvoir veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi, oui, règne en moi. Par ton pouvoir veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta bonté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Il règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Il règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Sois toujours le roi. Dans ma vie, 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 sois toujours le roi. Tonga amin'ny fotoana mivavaka fangatahana isika koa hiangaviana ny tompona anjara mba ho anantona. Vavakantsika. Andriamanitra misaotra anao izahay fa mbola afaka nidera sy nankalaza ny anaranao. Saotra anao fa afaka nandre ny teninao izahay sy nahazo ny teny famelan-keloka avy aminao. Apetraka aminao izao trano fiangonana izao nomenao anao izao, satria mbola betsaka ny asa miandranay. Taio ny pasteur sy ny responsable manoloana ny asa rehetra. Taio ny vahoaka azoto anohana sy hivavaka. Vavaka izahay ho an'ireo tsy salama rehetra,
mba ho sitrano, vavaka koa izahay ho an'ireo manam-pahoriana mba hampaherezo. Taio ny vahoakanao, taio koa ny asany, taio ny fianaranay, ampitombo isan'andro ny finoanay hifikitra aminao. Taio koa Madagasikara amin'izao raretina coronavirus izao, satria betsaka ny salama sy ny maty. Ianao anie hitany malagasy rehetra mba hiverina aminao. Taio izao firenena hipetrahanay izao, ariovy amin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Dia misaotra anao satria fantatray fa tianay ianao. Izao vavaka izao dia farana vavaka nampianarinao manao hoe: Renay izay ny an-danitra, ho amasiny ny anaranao, ho tonga any amin'ny fanjakanao, atao any amin'ny sitraponao, ety an-tany taky ny an-danitra. Meo anay an'io izay any nasazaonay, ary mamela ny elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny afatra sy ny tsodrano dia ataontsika ny hira 7:30. Ataontsika eo am-pitsanganana. Raisy ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ho aminareo any ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana sy mety levona. Amen. Bafani
voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Mirava amin'ny fiangonana. Bon dimanche à tous. Amin'ny ray sasany amin'roa zany ny amafia no mamerina ny